Mihatra ny fepetra mahakasika ny filazana fanairana amin'ny loza miloko maintso ho an'ny faritra diana sy sava ny tomboerika lasa RIVODOZA ary nahazo anarana hoe Chido ny maraina teo ilay androany izay niforona any antsinanan'ny antsiranana tombanana tombo eratra ny Chido ka mety ho lasa RIVODOZA mahery vaika ny alakamisy izao ny zoma ho avy izao kosa raha ny volazan'ny foibe famantarana ny toetry ny andro dia anambana mivantana ny tampany avaratry nosy ity RIVODOZA ity miantso ireo mpiandrika tsy ampiasa ranomasina intsony izy ireo manomboka ny alakamisy izao eo anelanelan'ny Desambra Sainte-Marie. Nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy teny avy androany ny filatsahan-kofidian'i Richard Randriamandrato filohan'ny Kaomisiaoninan'ny Vondrona Afrikanina niantso ireo masovo miasa sy mony eto Madagasikara sy ny firenen'izy ireo anoana an'ity kandidany Madagasikara ity ny filohan'ny ny volana febroary 2024 izao no ataony fifidianana izay filohan'ity komisiona ity ankoatran'ny Richard Randriamandrato dia kandida telo hafa no ifaninana amin'izany fifidianana izany toa ny teratany Djiboutien Mahamoud Ali Youssouf ilay Kenyan Raila Odinga ary le Mauriciana Anil Gayane. Ao anatin'ny fanomanana ireo pitsopitsony farany amin'ny fifidianana izay atao raha ampitso alarobiny vao miara-maleo tena misahana ny fifidianana na ny seni. Raha ny volazan'izy ireo androany talata nandritra ny fandraisana ireo fiara lehibe avy amin'ny gouvernemanta indiana hitaterana ireo taratasim-pifidianana. Araka ny volazan'ny Arsène Dama filohan'ny seni dia miompana amin'ny fanokafana ireo birao-pifidianana ny asa miandry azy ireo. Mikasika ny fanangonana sy fitaterana ireo voka-pifidianana dia efa misy ny tetiandro mamaritra izany hoy izy. Nandritra ny fivahinianany tao amin'ny televizionna mpanjakana omaly alatsinainy hariva no nilazan'ny filohan'ny Repoblika Nahazo fa eny amin'ny Lac Iarivo eny Vato no anainga ny fandefasana ny afimanga amin'ny FETIM-PIRENENA 2024. Otokanana mandritra io fotoana io ihany koa ny ampahany voalohany amin'ilay tetikasa Lac Iarivo toerana fitsangatsanganana sy fialamboly izay apetraka eo anelanelan'ny fariny tsara sotra sy ny farihan'ny Vato. Ankoatr'ireo rano mifantsitsitra dia ho asiana toeram-pisakafoanana mitsingia ihany koa eo amin'ny fariny Vato eo amin'ny toeran'io no andraisana ireo filoha-mpanjakana hanatrika ny fivorian'ny vondrony fampandrosoana ny faritra atsimon'ny Afrika na ny SADC amin'ny volana Aogositra 2024. Ny ekipa-pirenena zambiana no ifandona amin'ny ekipa-pirenena malagasy mandritra ny lalao manasa-dalana ny fiadina ny amboaran'ny kozafa ho an'ny sokajy vehivavy latsaky ny 17 taona. Ny alarobia izao no atao ny lalao manasa-dalana ao amin'ny kianjan'ny Soweto, Johannesburg ao Afrika Atsimo. I Madagasikara moa no voalohany amin'ny vondrona B ary Zambia kosa tao amin'ny vondrona C.